Manolotra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy atsika rehetra manaraka ny onjam-peon'ny vivavy amin'izao atoandro izao ka tafahoana soa tsara indray ao anatin'izao fandaharana okazava izao mampatrika Andrianjanarson eto amin'ny fanolorana miarabanao ihany koa mamsoa ao amin'ny lafiny teknika io moa alatsinainy fa 12 ny volana aogositra 2020 sy 2020 tsy ho lava resaka aloha isika melohany rehetra fa avy hatrany dia kopatanina ho antsika rehetra naiza toerana misy antsika rehefa avy eo tsika milaza ny vaovao amin'ny ankapobeny mihitsy ndao ary aloha ifampiaraban-kira piano jainy zay no hira ny arabanantsika rehetra ry piano jana midika zavatra betsaka tokoa zay hoe Madagasikara tanindrazako Madagasikara ho an'ny malagasy ary anisany tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana any Madagasikara ny malagasy rehetrarehetra tsy vaky volo na iza izy na iza hiditra amin'ny akombavao tsika aloha misongadina amin'ny ankapobeny vetivety piano jaina dia avy eo tsika laza zavatra maro ihany koa. Andriamatoa filoham-pirenena Rajoelina filohan'ny SADC ny antso ny firaisankinan'ireo firenena aty atsimon'ny Afrika. Toeram-pifamoivoizana atao sakay aloha fiara sprinter nivarina tanaty antsana 4 maty 13 naratra mafy. Fiainana tampony SADC fahombiazana ny fampiatsanoana nataon'ny Madagasikara. Efa dalan'ny Tchad 2024 Kenya no ifandona amin'ny bareny Madagasikara. Akombava voalohany zay ny akombava faharoa dia anisan'ny tantara-petraka tsy haiko sehana intsony ary anisan'ny ataontsika hoe mamirapiratra goavana be teto amin'ity firenentsika ity ny zavatra nisy ny omaly fa 17 ny volana aogositra 2020 sy 2020 elanela ary ho antsika zay nahatratra an'izany amin'izao fotoana tena atao hoe rakitra sabidy ho voatahiry tsy manam-paharoa ary tantara anankiray tsy haiko sehana eto amin'ny tany sy ny firenena tsy inon'izany fa dia ny fametrahana sy ny fanolorana amin'ny fahefana goavana ho an'ny filoham-pirenena jaitsika filohan'ny Madagasikara ray aman-dreniny malagasy rehetra dia ny filoham-pirenena jaina Andriamatoa Andry Rajoelina voasitra ho filohan'ny SADC. Goavana be zany ry piano jaina. Tena goavana zany ary andro anankiray hoa manatantara ny andro mahalendy. Voalaza ny vaovao teo fa anisan'ny fahombiazana ngeza be ary anjery antsika izao tontolo izao sy ny Afrika rehetra tena nanana ny lanjany tokoa zany Madagasikara zany. Vita teo zany le resaka hoe tsao sy resa be atao hoe tsero momba Madagasikara zay malagasy ihany manaratsy azy fa zao hitan'izao tontolo izao ny zavatra misy ary mendrika ary tena mendrika ho an'ny filoham-pirenentsika zany hoe filohan'ny SADC zany. Vita omaly ny famindrampahefana président Andry Rajoelina président Madagasikara ny filohan'ny SADC akehitriny. Mila kevokevoka tsika mila falifaly tsika fa betsaka ny sehatra tokony azahoana tombony ary sehatra anankiray ampandroso amin'ny Madagasikara aingana dia aingana eo anivon'ny fivelarany amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny resaka industrie sy ny famokarana sy ny sisa ny asa tanana zay ataontsika hoe ampy hijerevan'ireo mpandraraha rehetrarehetra amin'ny lalam-barotra zay tena hoe manitikitika ny malagasy ianareo mpandraraha aza esory amin'izay ny saina ary aroto ny fotoana velezo mividy ny mafana za tena miteny fa tena hoe tombony ngeza be ho anareo ny resaka industrie sy ny sisa dia tombony ngeza be zay ny ataoko hoe araroty velezo ny vidy ny mafana fa ny valala tsy indromandry ambavahady fa ampy ihany koa ny malagasy mpiray-tanindrazana ankatosy akafi ny zavatra ataon'ny mpandraraha ivelara amin'ny bebe kokoa amin'ny fampandrosoana amin'ny sehatra ara-toekarena amin'ity Madagasikara atsika ity. Ndao ary ho arahantsika izay lanonana ngeza be nafatarantsika dia ny filoham-pirenena Andry Rajoelina filohan'ny Madagasikara no tondra ny SADC indray ao anatin'ny heritaona. Ndao ary. Le président est solennellement décoré de l'insigne de la présidence et recevra le maillot ainsi que la plaque nominative du président, symbole de la sanction officielle de ses fonctions. Za tena tonga dia miteny hoe mialatsiny amin'ity fiteny ity fa zay mahalaza azy aingana dia aingana hoe milay rangaha milay le Madagasikara ary tena milay ilay filoham-pirenena malagasy. Ny zavatra tiako resahana ao anatin'izany dia zao tena tsapan'le firenena rehetrarehetra zany tao anatin'ny fivondronam-ben'ny SADC ary fantatra zareo ny fisinzan'ny Madagasikara zany sy mombamomba azy nandritra ny fotoana ny tantana n'ity filoham-pirenena ity
fantatr'ireo ihany koa sedra mafy ny lalovan'io filoham-pirenentsika io Andriamatoa Andry Rajoelina zany fantatr'ireo daholo koa ny situation politique misy eto fa naninona ny tafapetraka amin'ny fitokisana lehibe arahana fitiavana lehibe ka rehefa nandeha nidinika ny Sadek no apetraka filohan'izany Sadek zany mandritra ny herintaona indray no ny antefa taty amin'le filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina ampy saintsainantsika rehetrarehetra zany ampy afantarana zavatra betsaka zany fa ny zavatra maharesy lahatra ny vahoaka malagasy ary tsy azo hitifirana fa fa na dia mipanohatra ary dia mety miteny an'izany fa mba hoe vava tsy te-hiteny fotsiny fa tena manao rangaha le filoham-pirenentsika manaja amin'ny vahoaka izy tia tanindrazana izy tsy fidokafana azy mihitsy zany fa voaporofo tamin'ny asa rehetrarehetra zay nataony zany raha tsy hevoko fotsiny iny le filohan'ny tetezamita io nanana fandeferana io tamin'ny fotoana tsy nafahan'ny latsaka ny olona nandimby azy ary indrisy fa tsy nametrahany alahelo nanarina ary ny nataony ny zavatra tsy nety tamin'izany fa nandeha ny fifidianana indray voafidy izy nandeha indray ny fifidianana voafidy izy toa ianao ataon'ny olona zany tian'ny olona tsy azo laviny zany matoa ianao ataon'ny olona zany dia tian'ny olona ianao atokisan'ny olona ianao ary zay fa nanan'ny olona fahatokisana anao zay no hitazonany mafy anao eo amin'ny toerana misy azy satria nahoana fantany ary fantatra le vahoaka tsara fa azo antoka ary antenaina ny mampandroso amin'ny Madagasikara maika moa narahany an'le teny zay tsy maty eo am-pon'ny vahoaka malagasy zay mifidy azy maron'izy ampio anapiako anareo fa tsy mba nizaozao na sanatriny trevatreva akehitriny inona kay tonga hatrany ivelany rehetra any hitan'izao iraisam-pirenena lasa filohan'ny Sadek ilay filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena malagasy ny zavatra tiana resahana ao anatin'izany dia zao miverina ihany ny teniko hoe velezo mividy amin'ny mafana ary jereo tsara le tondrozotra ao atao industrie famokarana ary miresaka angofo goavana be nge zany ahoana moa tsy ho resy lahatra amin'izany ko fa asakasaka zay firenena afrikanina hafany tsy andray mifampandrosoana zay ataony any amin'ny firenena samihafa fa sehatra ngeza be afahan'ny firenena rehetra ivelatra zany ho hitan'izao tontolo zao ka anisan'izany tsika eto Madagasikara fa dia ho anay eto amin'ny fandarana okazava sy mipiain'ny okazava Andriamatoa filoha dia mitsodrano anao maleova malasana mafimafy ny adiny amandraikitra fa eo anilanao foana amin'ny vahoaka malagasy ny fidy anao vonona anatanteraka ny teny manao hoe pioa anapiako anareo araky ny teny zay nataonao hatrizay atotosa ridiridy politika tabataba sy ny ataontsika hoe tsy fitiavana sy mety fialonana avelao any ambadika any fotsiny fa vonona hiara hiatrika ny zava-misy rehetrarehetra ary izay eto amin'ny akazava dia tsy hitsahatra nilaza ny zava-misy maro sy ny vaovao ofisialy zay tena marina azo resahana ao anatiny zany rehetrarehetra zany ka alay vohery tompoko lahy alay vohery tompoko vavy aty ampelantanantsika zany zao mibaolina tanan'ny filoham-pirenena raha andeha hamonjy ny Sadek zany manomboka eto raha taloha ny teny hoe sika tokana mila misika mafy tokana tsy mila misika mafy be tsony zao zahoana mamso masika moramora kely fotsiny dia satria eto amin'ny tanàna rehefa andeha hamonjy ny filohan'ny Sadek tsy mandoa vola be tsony ka manao réservation maro isan-karazany visa passeport etsetretsetra vao tonga any fa eto amin'ny tanàna ihany ny fitaterana ao anatin'le sehatra hoe ilain'ny mponina andavana sy ny sisa efa ho avy koa ny fitateny io moa zany ny téléphérique efa mandeha eo ihany koa ny fitaterana bus électrique andeha sy ny sisa feno rangano tontolo fanantenana goavana zany manana ny vahoaka malagasy fanantenana goavana fa tsy maintsy androso ty Madagasikara ty satria nahoana mbola atokisan'ny olona mandraka ankehitriny fa manana filoham-pirenena endry izy ary indrindraindrindra lasa filohan'izany Sadek zany ao anatin'izay ary dia maly ihany moa dia tapitra zay lanonam-be zay dia ho arahantsika ihany koa ny famaranana an'izay lanonam-be tataon'ny filoham-pirenena sady filohan'ny Sadek filoham-pirenena Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina sady filohan'ny Sadek zay ny teny famaranana tao anatin'izay lanonam-be tamin'ny resaka Sadek zay ry Pierre Jaina fa mbola manatantara koa ny androandroany 17 Aogositra 2020 sy vao maraina dia nangatsika be ary tena tantara ary fa tsy nahasakana ny rehetra zany fa dia lanonana goavana ihany koa fa dia nitokanana androany ny lalambe mikodana eo 20 kilometatra ny ampahany voalohany zany mampitohy any Antananarivo Tomasina lalambe mikodana zay io ny lalambe mikodana voalohany zay misy eto Madagasikara ary ny zava-dehibe dia hoe elanela fa nisy autoroute eto Madagasikara ka le izy rehefa atao tokoa dia tena azo atao ary tena azo tanteraha izy daholo nefa nanao an'izany fitondrana izy dia mbola ny fitondrana Andry Rajoelina ihany mazava ho azy zany
fa ao anatin'ny sehatry ny fampandrosoana lanonambe hoe ary ny apahany voalohany izay nitokana an'izay ary anisany voasa tao anatin'izany ireo pirenena vahiny nanatrika ny fivorin'ny sadeky fivoina tampony sadeky natao teto izay nahita tsara mbola vao mainky ary hita eny amin'ny endrika izy ireo mihitsy hoe tena ho lasa lavitra ty Madagasikara hita hoe namelombelom-bolo mihitsy ary vao mainky ary nampitombo force angezabe ao anatin'ny heritsaina entina hiady amin'ny asa izay tanterahary ho an'ity Madagasikara ty ho an'le filoham-pirenentsika ny fahitany ireo vahiny ireo an'izany zavatra zany hery lehibe zany manampy an'le mpitondra de zay zany manampy daholo mifanampy ao anatin'izay akoatra ny zavatra maro samihafa izay mbola ho tanterahana amin'ny asa mahakasika izay eto koa dia isorana ny eo ministère ny travaux publics tao anatin'izany satria tsy nikely soroka andro manalina dia misy koa moa zany ny orinasa goavana izay ataontsika hoe nanatanteraka an'izany satria nahoana ary tia nefa ny tena zavatra marihana ao anatin'ny nampiavaka an'izao fitondrana izao dia amin'le hoe fitondrana tsara tatana tsy mamenatra amin'ny teny an'izany ny tenenantsika an'izay hoe fitondrana tsara tatana izay dia zao ny famatsim-bola rehetrarehetra zany izay misy tamin'ny asa izay atao sy ny fotodrafitrasa izay atao dia tsy mba nisy hoe nivoana tany amin'ny raha hoe anamboarana lalana ny anankiray tsy nentina hoe nabangany ny vola iny nentina nanamboarana ohatra hoe sekoly tsy azo atao zany fa rehefa lalana dia lalana izay ny fanarahana natao izany rehetra zany dia taratra angezabe nampitombo mifampitokisana angezabe amin'ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara eo anivon'ireo mpamatsy vola hitantsika amin'izany ary le izy tsy mandehandeha foana fa raha io misy zavatra mibolila na zavatra tsy hoe arety nefa ny zavatra tsapa ao anatin'izay misy manana endrika tsy tian'izany fomba fitantanan'izany ny mpanao politika sasa asa raha mahatsikaritra an'izany kanefa zay ny takina ao anatin'le fitantanana ao anatin'le fitondrana dia io tanterahany filoham-pirenena Andry Rajoelina io tanterahany ministère ny travaux publics io isorako ministre isorako mpiara-miasa amin'ny rehetrarehetra isorana daholo izay miara-manatotosa rehetrarehetra an'izany satria nahoana izay fatokisana angezabe zay no vao mainka mampitombo sy mampivelatra mizotra makany amin'ny lalana fampandrosoana ny Madagasikara dia ahoana moa zany tsy ananantsika vahoaka malagasy fa nantenana ary matoa saro-piaro ny olona mifidy an'io filoham-pirenena io mandraky ity ny androany dia misy zavatra tsapa ao misy zavatra tsapa ao fa tsara misy zavatra tsapa ao fa mety ary tsy ananan'ny olona ihany koa ena maso ny teny ny zavatra tsy mety ka ahafahany miteny amin'le filoham-pirenena milaza aminy ny seo samihafa izay mety mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena hijerena ny vahaolana hatrany hatrany tsika tsy hanao hoe valalana inona moa ka sanatria ny tompony aza tsy tia adalany izay manana saintsaina amin'izany fa tsika kosa tena mifanohatra an'izay tena mametraka ary hita mihitsy zao ny fitiavan-tanindrazana traky ny vahoaka malagasy miaraka amin'ity filoham-pirenena ity tonga mitandrona sy ny zavatra ohatran'izao ny lalaka izoran'izao fitondram-panjakana zao avana an'izao mpiaino zay andeha ary arahantsika ny lanonana fitokanana an'izay lalambe mikodana eny Ambodifasina mipakatra ny Ambohimangarova ny ampahany voalohany rehefa eo 9 kilometatra eo andeha ho arahantsika izay lanonana izay sadeky ihany koa izay nitondra an'izay lahateny goavan'izay fa dia mirahasoa azy mpanatanterahana hatrany ny tagetra n'asa rehetra fampandrosoana ny Madagasikara fa tao anatin'iny androany iny teny amin'ny toerana teny amin'ny lalambe mitana izay nitokanana androany iny zany dia misy moa ny mpanamboatra n'iny lalana iny zareo Egyptiana dia mandondra ny teny fisaorana ihany koa izy andeha ho arahantsika ary zay mahafinaritra le rehefa tonga any amin'ny tanin'olona ianao dia mba mianatra an'le fiteny any mamsoa dia mba nafinaritra ny nahenona ny fomba ny tenenany zareo an'izay fisaorana izay vahiny izy io no miteny maneho fisaorana ihany koa tao anatin'izay andeha ho arahantsika zay akombova faran'izay. To His Excellency the President of Madagascar, Mr. André Rajoelina, integrity and commitment. Amini anaranay vondrone Piasa Rihecha etu amini yorenasa sampri nu anulurame kisaurana kunu metafuta po muana reo rehecha vitundra ambuni rehecha atu Madagascar hitantsika mahafinaritra na le malagasy miben'le izy ary ao anatin'ny fifaliana hoe misaotra tompoko izay mbola mahafatsika malagasy ao anatin'izay fanajana ny vahiny mandray vahiny ny fahalalam-pomba sy ny sisa izay ny vaovao ngezabe nentina tamintsika aloha androany teto amin'ity fandarana okazavy ity fa hiditra amin'ny antso amin'ny finday isika laharatokana aloha ny androany fa misy olana kely ny telefônina anakoa laharatokana no hidirantsika dia mahakasikasika an'izay zany mba fankevitra hoe
vetintsika akafaingotsika dia omeny zay laharatokana hidirantsika izay averiko indroa mihitsy le laharatokana dia afaka miditra vetrantsika ao anatin'ny faneho-kevitra amin'ny finday 034 53 031 78 034 53 031 78 io ny larana zany hidirantsika avy hatrany dia hiditsika raisitsika ny antso voalohany miraba tompoko mirabanao tompoko mirabanao monsieur Mamprika dia mirahaba ny ao amin'ny teknika mirahaba koa ny piainy ny vivamany ara-tany voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra nahatanterahana zao zavatra namen'Andriamanitra izao eto dia mampasiahy kely le teniny lava tamin'izany fotoan'androny dia ny teny hoe isika malagasy rehetra dia ny hevitra angamba fa hoe ravalomanana no nyteneny ny lava tamin'izany fotoan'androny hoe io ny tolotr'Andriamanitra fa rehefa nandinika sy izany ravalomanana zany mihitsy toko angambany le nyteneny izy ty ny lava fa ity président Andry Rajoelina zay tena farany tanora ary dia izy no manahy amin'ny Madagasikara zaho koa tamin'ny fotoan'andro efa teny teto tamin'indray mandeha zay hoe enga ny ao Andriamanitra i Madagasikara ho fitaratry ny Afrika anao tadiavika ao anatin'ny diaviko moa le izy dia ho teneniko ny anao tamin'ny daty vina tamin'ny taona firy fa raha nisy angamba ny olona miheno dia mety nisy koa ny natadidiny izay teniko izay satria misy olona miheno misy ny zavatra izay teneniko eto amin'ity fitaranareo ity mbola mamperina indray aho hoe misaotra anao Andriamanitra ianao nanolotra an'io zanak'olona io ianao nanolotra azy ary ny teny amin'ny herinao rehetra Andriamanitra tamin'ny malagasy hoe fidio ity olona ity dia voafidy izy misaotra anao Andriamanitra misaotra satria ny zavatra rehetra dia ianao no mandamina ianao no mandahatra ary eto dia mangataka aminao Andriamanitra ianao izay nanome an'io fotoanan'io an'io zanak'olona io ny Andry Rajoelina io ianao no hitantana ny diany hatramin'izay ka hatramin'izao mandrakizay faharoa manaraka an'izany eto dia misaotra antsika malagasy fa tena vahoaka endritsika ary efa mahita ny zavamisy mahita ny zavatra hoe zao ny tena marina kay eto dia mbola miteny anareo izay ianareo sy mahita ny zavabita sy mahita ny fiovan'ny Madagasikara sy mahita ny fandrosoan'ny Madagasikara marina sy moramora manao zavatra sao dia miteny nareo izy koa zavatra vita eo le io foana vita hatramin'izao non mandeha kelikely io ary isika sy ho farany sony isika izay manao ny asa tanana koa ty ho ataon'olona sony vita gasy misaotra tompoko nabetsaka ianao dia makasitraka andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy 034 53 031 78 ihany larana hidirantsika androany aloha eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko miraba namana Mamy Patrika miraba tetra dia miraba tsika andray eto Mamy Patrika dia mba ilaza ny fihetseham-poko fa tena faly amin'ny zavatra rehetrarehetra tamin'ny vaovao fa malahelo kosa satria mbola misy mahita ihany fa mbola manarary ihany hatramin'izao dia mbola misy mahasaman'le mamandalitra ny vahoaka ihany dia zavabita ony avy eo koa hoe reny filoham-pirenena tonga reny ony le sasany tsy tonga fa le sasany tsy tonga ony le voafikaka tamin'le nena tamin'le Covid iny le namena le fanavoto tamin'ireny dia tezitra dia tonga ry zareo dia avy eo ihany koa dia misy mbola misy manaraka ihany koa fa hoe Madagasikara hono ny kely PIB indrindra dia resaka PIB zany dia ny an'ny Madagasikara ny kely indrindra amin'iny dia zany magisika ny Madagasikara tamin'ny seza ny petrahana tao amin'ny CCI tao dia voakary daholo ary tsy vita n'izany ihany koa fa hoe le fanaratiana zany dia tena mandeha tena mamandanitra zany hoe ny hafa le PIB zay fa hoe tandremo ary mampitondra enatra ny gasy indray vo antso tamin'ny teleravavy ihany keo zany tandremo mampitondra fanalambaraka ny gasy fa le hoe sao dia tsy mahay mitantana ony dia hoe sao dia izy le tsy fahitana amin'ny tantana ty koa no entina rian'ny gasy entina rian'ny
sady kely felonana fanararena hatramin'izao mbola misy maty voalavo aty mbola manaraka ny foana nefa tsy mahazo tsy fa mahita amin'le zava-bita be bebe zay ka efa dia mampahery ny président mahereza président fa aoriana no mandraka-rizy zahay misaotra tompoko isaona betsaka ianao dia makasitraka lovana petrakena misy foana ny fialonany zay zany lovana petrakena e tompoko miraba tompoko allo salama tompoko miraba tompoko salama tompoko za le zanaky monsieur Jean Claude le mety diso adresse ny téléphone za ie andrasatsika ny antso manaraka raha efa misy a ento mirabanao tompoko mampatrika dia miaraba betsehatra eto aloha dia faly miaraba ny filoha-pireneny fika e lasa filoha sady tena faly izay mpanohana anao ndre matofoloha tena miarabanao a mirahasoanao avita be ary ingany andriamanitra itahinao an-trano dia ty ihany koa namana mampatrika téléphérique koa tiako teneny misy olo-bavavahoaka avy any Tomasina mako miteny mibona amin'ireny itenyko ary titareo ary tratranay na niavanao na ianao ka ho tratranay taingina téléphérique eo fa dia ho alainay baraka satria ianao milaza fa mibona amin'ireny vita izy io dia ahoana amin'izay inona indray le ho teneniny eto aho zany dia miatsafika e fika mpanohana fa za tsy miato-mpanohatra zany reo efa fatatsika sady vika misy ireo aza mieritierika tsony ianao andre matofoloha fa maro anisa dia ho andamosinao ary anohana anao an-trany ary tsisy maharesy maro anisa zany nanao ino reo nanao inony reo vavany efa matendrany fotony reo fa tsy manaakola zay dia mbola miarabambary akoa namana mampatrika tena faly fa tafita engany mba andresy an-trano sika makasitraka tompoko isaona betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompoko eny tompoko mirabanao tompoko miraba tompoko atombolona kely misaotra amin'ny président fa lasy ty e tompoko tokoa io afata amin'ny androndra valo taona sady tsy nirarany industrie sy mpandrara malagasy fa ty filoha-pirenentsika indray dia efa azo azy fa mimakomana ny industrie sy ny mpandrara rehetrarehetra fa na tsy ho any Amerika zany ary tsika raha mavita zavatra sady dia efa ampetsika e zay fa dia misaotra mamy a isaorana betsaka ianao dia makasitraka 034 53 031 78 eny tompoko mirabanao tompoko manahoana monsieur mampatrika dia miraba ny technicienne dia miraba mivoaka malagasy rehetra madame Lydia ihany ravoravo mihitsy zay ka tena ravoravo mihitsy merci président fa tena bravo zay ho aleneniko hoe raha miaraka amin'ny président ihany madame Lydia ho tsy manao foana manona olona zany ary madame Lydia tsy toana mipretanindrazako aminazy aho hoe andresy latra mipretanindrazako amiko aho raha zavatra tsy mety ny ataon'le filoha zay tohanako fa toa ny antson'ny prémona aminahatra any an-tanàna hoe io mety io filoha tohanana zay mihitsy nanao propagande mihitsy tamin'ny filoha-pirenena nilan'le tamin'ny fidianana farany teo atoa zay mandresy latra mipretanindrazana amiko za raha hitako nena betsaka ho ateto ny filoha-pirenena nampanantenanay io lalanay 44 io tsisy nanatanteraka daholo efa samy nazy famatsim-bola daholo samy mitantana vola daholo ary sy sasany ary miteny amin'sika tokana dia efa mahazo famatsim-bola na ninona ary tsy natao io lalana aira 44 io nefa nampikaikaiky anay io tena nampisahirana aminay dia nefa raha fa vitan'le filoha-pirenena indray dia milaza mikimpo fa tsy mahita hoe tsy mahavita ninina za zao eto dia midera amin'ny filoha-pirenena mihitsy raha zato isan-jato ny fampandrosoana enjena eto fa ngambo fa 80 isan-jato ny vita ka zay ny ataoko hoe mila tsika mba anampy an'le filoha-pirenena manampy an'le filoha-pirenena dia ay aro ny zavatra tsara ary arovana koa ny zavatra tsara dia vita ny natonta antsika dia mba ho reren'ny tanàna paramandimby zay no tadiavintsika tsy tompontsoan'olona tokana ho any arovana raha to madame Lydia eto miantso amin'ity radio kazava ty tompontsoantsika mianakavy no tadiavina ary tompontsoa ny vahoaka malagasy no tadiavin'le filoha-pirenena dia ahoana koa ambonin'izay ampiana izy na fiteny na ino dia mandroso alavitra sy mena mita ahoatra ny any États-Unis eny ty firenenantsika ty dia mivavaka amin'ny président fa tsara izy fa tsara misaotra tompoko isaona betsaka ianao dia makasitraka mandroso rehefa misy ny antso eny tompoko
Mirabanao tompoko. Nareo tamin'ny radio Viva andina tena mampatrika. Miraba tompoko. Tenko aloha tompoko dia faly be mihitsy zahay tompoko izay menakavy nandihy mihitsy ny tatatranonay tompoko fa lany président Sadek iny tanteraka tamin'ny andro iny zany ny nampafoloan'ny Sadek ny président actuel dia misaotra betsaka n'Andriamanitra fa tena be fandeferana sy nanetry tena tokoa ianao président zaina dia men'Andriamanitra falimbavaka mitsodrano anao izay maro anisa izay nifidy anao tompoko. Dia faharoan'izay tokoa dia faly tokoa tompoko mandeha tokoa tompoko ny téléphérique dia izay menakavy mitangina téléphérique tamin'ny maly dia miorakoraka fa misaotra betsaka président fa tena amilay ianao président tena mahafinaritra tompoko. Dia ny manarak'izay dia faly miaraba koa zahay nohony natafiakatra quart de finale ny Barea tompoko. Dia manarak'izay dia tsy mahagaga tompoko na raha ny resaka mpanohitra zany tsy mahagaga fa ianao président nanao be ianao tato amin'ny firenena niasa tsara ianao nanao zavatra be dia be ianao dia aiza moa tonga raha fialonana fa dia Andriamanitra tsy androny zareo tompoko andronay fa zay président dia tsy miala aminao fa andranosinao foana izay maro misy misaotra betsaka tompoko. Soana betsaka ianao dia makasitraka. Milasantsika ny antso 034 53 031 78 io lahatokany io aloha nidirantsika androany eny tompoko mirabanao tompoko. Misaotra zay manefiteny namanay any karopaty eto aloha dia tokony angina amin'izay ny mpanolotra petaka resakazaka nataonao zay nefa jereo zay ny fahatongavany fikambanana amin'ny Sadek firenena be dia be miaraka amin'ny filoham-pirenena premier ministre sindry rehetra olona manana ny maizazy daholo reny olona reny ary firenena manana maizazy itsika eto dia anatsatso foana zay ny mampalahelo sorana mihitsy filoham-pirenena na vita andreny sy ny gouvernemanta na vita andreny fandraisana manotokotroka reny zay nahafapoandreo kambana miaraka anao anatin'ny Sadek reny gasy reny ary hita tamin'izay fa izany Afrika manontolo izao tontolo izao ny Madagasikara satria reny firenena enina ambin'ny folo reny dia ambin'ny folo ankoatry Madagasikara dia tsy maintsy manao propagande ho an'ny Madagasikara amin'ny lalàn'ny Sadek. Tabataba reo hoanana firena bisikileta ny rena ty firenio téléphérique io tsy tengenany manitra io fa nitanakarenay ihany wa ny filoham-pirenena tsika io tsy manao an'izany fa mitena mijery ny manitra dia izy io raha tsika mifahita io faly daholo le olona nataony interview sy nama tsy misy toy izany nataondreo sasany dia mba mitaingina koa izay fa zava-baovao ty amin'ny fitaterana tena marina tokoa izany zava-baovao fanofona reo ina ny mbola teny aminareo mpanoty za miteny aminareo ny raha tsika hoa mikikika ny zavatra masoanyty firenena ty ny sisy ataony filoham-pirenena zao hanodina ny 1% 2% ho lasa 50% zay nataonareo mpanoty daholo zay zany miangatanga zay mahatonga anakamin'ny antso anareo mpanoty hoe andaotsika miaraka mikikika tsika tsony 1% 2% vita zay ampy zay fa abetarina 50% mbo ambatony ke même vordofin sisy sona tompoko. Soana betsaka ianao dia makasitraka tompoko. Andrasantsika ny antso manaraka raha efa misy 034 53 031 78 miraba tompoko. Miraba mamy mamy voninahitra anao mamy voalohany indrindra alohan'ny atongavako any amin'ilay tena votokevitra resako dia ianao aloha no isorako voaloha satria nampitainy filoha tamintsika hoe abio anapiko anareo nanampiasitsika eto amin'ny Viva tanatinao kazava nametapetraka ary isorako anao satria taritinao tena fijery mahitsy hoe zao le zavatra ho ataontsika manoloana an'io toroka voninkazo amin'ny mamy sy ny ekipa ao anaty Viva aloha amin'izay faharoa napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny filoham-pirenena io filoham-pirenena io niaingatany amin'ny Maroc nefa napetraka zareo ao anatin'ny leader africain de leadership izy chef leadership africain tamin'ny février 2025 zany zavatra zany taty Afrika napetraka tamin'ny zany fijery zany voninahitra lehibe zany ho an'ny filoham-pirenena tamin'izay aty Afrika izy voafity fa manana zay programme anazy miendrika indrindra zay faharoa napetrany koa ny COE ny ministre Edgar tamin'izany napetrany tao anatin'izany ao anatin'ny sehatra misy antsika daholo aty Afrika zany zavatany fatelo eto mihitsy dia tena groupe datay dia mametraka zao fijery zao ny alahady fa 17 volana août 2025 tamin'ny 12 lataka amin'ny 12 sasany lataka dimbary dia natolotra ny filoham-pirenena andriny Rena Rajoel ny fahefana feno taritany an'ny Sadek eto Madagasikara izy mivovovo tao anatin'izay nenay zavatra tao mampatrika nenay tena manao assistance zay dia mijery dia mamitaka hoe zao satria tantaram-pirenena zany de azo finoana zany ozy le mararento arem-batery le manao conjugaison verbe ataladala iny manao hoe toro Madagasikara napetraka azafady ringa tsy misy toro zany fa tao anatin'ny fahitana mifaiza mitantana anana no nametrahany Afrika
ani zavatra io dia ozy le raha matoa anankiray zay amin'ny herintaona tsy maintsy miala eo azafady ataona izy filoham-pirenena ndroa intelo ny tatana rehefa mandeha sy mipetapetaka amin'ny fandaminana sy mifitantanana an'io aketrika mizahazo ozy zay le fitena amin'ny betsy misaraka any ka ny anay trotro napetraka tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny 12 rasasany lataka dimarina ny fahefana feno rehetrarehetra toroka voninkazo anao zay monsieur le président ary faly zahay ao anatin'izany hoe groupe ditay amin'ny fatatsinanana manao hoe mena ianao andre mato filoha fantatray mifaizanao amin'ny tatana dia fantatray fatrenanatsika problème io a mitombo ny heritrika anay miaraka aminao manao hoe eo akaikinao mandrakarivo zahay eo indray tsika mametraka an'le lalana fanokafana ny natao teny amin'le lalana mibe mikodana monsieur le président fantatray zavatra ataonao ary nazava le teninao hoe misy ny lalam-pirenena ozy anao tamin'izany fotoana zany nanaovana an'io mandraky teny andreo miaraka amin'ny lalam-be fantatsa rehefa tsy mahazaka ny zavatra ianantsika etsony ny zavatra eritreretintsika amahana an'io ary hovotaina ao anatin'ny ora vitsy monsieur le président toizo niezaka ataonao fa eo akaikinao foany zay fa antso avo matevina be mihitsy ny ataonay groupe datay manao hoe ho anareo mpanohatra mba ovao le conjugaison anareo aza reny le conjugaison manentsika azy reny tsony rehefa lany andro reny fa ny zavatra tiana itenenina dia zao mba menatra nazakazakarany ao anatin'ny adin-drova mampatrika dia mahita 25 millions FMG ny zavatra voangona ao anatin'ny adin-droa marina zany or mampatrika na ny adalasendry ireo le mpitantara ao anatin'le oza adalasendry satria le mpitendreo ara misy fantatry ny olona zay tonga teny dia osy izy hoe haiko zay le volanay miasa mitiko zay tsy taingina efa hitaingina ihany ka ianareo le milaza tsy taingina mipetra ao fa raha ohatra ka teneninay ny tokony tengenanareo dia mety anahirana fa zavatra tenenay fotsiny dia zao na hitainginanareo zao filoana tsy taingina nataoko ho anareo dia tengendro ohatra ka hitanareo fa mahasoanareo matoanao miditra fantatrao fa mahasoanao zavatra tiana tenenina ny ekipa rehetrarehetra manoanao filoham-pirenena mahazo heritsika zao sikinatsika hatramin'ny farany ny tenitsika manao hoe mandroso zao ary tsy mijanony ty raha teny amin'ny 2028 dia eo indray tsika mahita ny dingana manaraka dia raha tsika miara-miasa amin'le filoham-pirenena mamerina amin'ny famezana voninahitra anao mampatrika niezaka nataonao teto nanapitsika le filoham-pirenena satria zay ny angatany amintsika hoe apio anapiko anareo nirary soa ho anareo ekipa ao anaty fiva sotra mamy isorana betsaka ianao dia makasitraka to andrasatsika ny antso eny toko mirabanao toko eny toko lasa zikirezaka betsaka tsy mampatria mahita hamety io azao ya le marary kibo fatotra ray zao toko tenenina hoe maninona mora zao angatara président sy premier ministre tsoy ny solombavambahoaka no inona moa zany fivrika tsara fotoana zany andinihana le fararavalany fitotrana amin'ny 2028 zany toko tenenina andinika momba ny lalam-zany eo vala ny lalam-pahatrana zany mitondra amin'ny président zareo maka milaza ke tsisy zava-bita tsy tiany vahoaka maketsy makeo dia zay ny teneniko hoe atsoy solombavambahoaka anao fivorimbbe tsara fotoana dia ovaina le lalàna ampidirin'olo reny alavaina le hitarina zany le fitondran'ny président dia hitao ny teny zareo fa itenan'le faratsiana zany ataonareo tsona ino moa efa lesony isan'andro io fa makarary ny kibo dia zay ndray tenena hoe aloha hitarina le ana dia hiteo izy andray mandresy rehefa lany le lalam-pifidianana tontolo solombavambahoaka amizay hoe azo hitarina le fotoana iasan'ny président zay mansotra isorana betsaka ianao dia makasitraka indrindra toko andrasantsika ny antso no manantso efatra eo tsika azo raisiny soanakefatra 034 53 031 78 tsy moatsinanana miarabanao tompoko miaraba ny namana mamosoko amin'ny teknisianina eo miaraba ny namana mpiantso rehetrarehetra eto amin'ny fandaranao kajava ny voalohany teny angamba namana dia ny fisaoran'Andriamanitra satria anisany tanteraka le fivorimbe zay natao teto Madagasikara teto Antananarivo tsika moa dia nivavaka foana nangataka tamin'Andriamanitra totosa asakany sy andavany ny andro malaza ny omaly fa dia arabaina ny vahoaka malagasy indrindra arabaina ny filoham-pirenena malagasy satria tafapetraka amin'ny fomba ofisialy amin'ny mahafilohan'ny sadekazy izy ny omaly araka ny voalazan'ny namana daday teo amin'ny 20 lasaka no napetraka tamin'ny
alefana izy amin'ny maha-président azy ny SADC. Tifaliana ho an'ny vahoaka malagasy zany zavatra zany indrindra fa ny vahoaka maro anisa ny fidin'ny filoham-pirenena. Zay foana moa no teneniko eto satria zay ny zavatra tsy ampy atzay nidirasika nanaovantsika nyity fandarana ty satria maton'ny filoham-pirenena lasa filoham-pirenena malagasy izy dia ny maro anisa no nifidy azy. Tsy azo edikevitra zay na iza ilaza na iza faly na iza sy faly betsaka no nifidy fa tsy nalany zay olona ifidiny fa ny olona maro anisa no nametraka ny filoham-pirenena sika ho filoham-pirenena na iza faly na iza sy faly dia zay ny marina. Apetraka eo ny mikasika an'iny namana fa izao zavatra kely hafa indray ity. Raha mandeha tsika manodidina ny Anosy iny misy jiro mandeha amin'ny masoandro vao napetraka izy io fanomezana avy amin'ny orinasa lehibe iray eto Antananarivo. Dia ny zavatra mampanahirana sady mampalahelo za aloha dia malahelo zany satria ny antony tamin'ny sabosy alina dia efa nisy nangalatra sahady le jiro tonga dia anaky 5 zao ny lasa. Soa ihany fa nanao patrouille ny police communale dia tratra lera namany Ambodiomby. Ka ny ahy zany ny tiako resana dia sotra tena mampalahelo le toe-tsaina zany vokatry ny fahasahiranana ve dia hoekena fotsiny ve zay satria sahirana le olona dia nanao an'izay dia hoekena fotsiny. Amiko kosa aloha dia tena tsy ekena le izy tokony omena ny sazy faran'izay anjana zay olona tratra na iza satria mampalahelo le izy le olona mbola tsy ampy tapa-bola le jiro napetaka teo napetraky ny SNVH ny moty le toromarika sy ny fampahafantarana le fefy grillage napetaka dia nirovitan'le olona napetaka le jiro tsy ampifiry andro dia fezay ny zava-misy. Tena mampalahelo le toe-tsaina fa zao ny ahy zany ny zavatra tokony ho atao zany makasika ny famonjana tonga dia hitran'izay raha misy olona amin'ny toerana anankiray ka tratra izy tsy gadraina eo amin'ny toerana nahatsarana anazy fa alefa any amin'ny faritra hafa any izy amin'ny fonja hafa any izy no apetraka satria zao ny antony ny olona anankiray raha tratra izy dia sahirana ny fianakaviana makany tany mora manatitra sakafo ho an'le olona migadra. Le olona tsy migadra no sahirana fa zalahy zany ohatra ny mahazatra anazy le any amin'ny fonja aleo izy alefa lavitra dia amin'izay izy tsy mifaneraserana amin'ny fianakaviany mandra-pahavitany saziny afantarany tena migadra hoe tena migadra marina dia aleo izy inana mangahazo any. Zay zany na solution zany atao ho an'ireny olona tratra reny indrindra amin'ny zavatra ohatran'ireny. Fahatelo farany namana tsika dia misy ny famatsiam-bola isaky ny foto-drafitrasa fa ny zavatra misy koa ny famatsiam-bola ikozakozana ny foto-drafitrasa vita indraindray goragora dia apetako ny fanontanian'ny foto-drafitrasa vita iza ny miandraikitra azy dia nefa zay ihany mamaly raha ny fahafantarako dia ohatran'ny commune misy an'le foto-drafitrasa ny anisany voalohany manara-maso ny foto-drafitrasa vita. Ka zao ny anazy zany raha ohatra ka lalàna fe makasika an'izay zany tokony ho jerena satria le atsika zany dia be deaibe ny foto-drafitrasa atao fa eo amin'ny fikozakozana zany ny tena olana goava be io zao vita ny teleferika io mandeha izy io dia fanontanian'ny maro sahady zao dia hoe iza ny olona ikozakozan'io foto-drafitrasa tsara tare vita io dian'izao zany zavatra zany dia tokony ho jerena satria ao ny lesoko le fikozakozana ny foto-drafitrasa vita apetraka zay ho an'ny tompona andraikitra manandrifan'izay na ny fitondram-panjakana no manandrifan'izay dia tokony ho jerena zay ny zavatra zany fa raha ny foto-drafitrasa vita hatratra amin'izay no voakozakoza nanampy fotsiny ny ataontsika sy ny tondra vaovao misy hatramin'izay fa tokony ho jerena zay zavatra zay fa anisan'ny lesoka be indrindra. Makasitraka namana makasitraka koa ny teknisiany namana mamsoa saotra indrindra tompony. Isaona betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa antsoana kosa isa zany no raisitsika 034 53 031 78 io zany larana idiratsika eny tompoko miraba tompoko. Allo eny tompoko mirabatsika olona tsara rehetra ya vita somba tsara le izy faly tena faly izy moa le mpiteny zay tena mary lafa faly fa ipiteny zay kosa aloha dia mba mianatra azy fa zao ohatra ny hafa baraky izy 20 taona ve nefa tao ny gasy lisy atao amin'ny SADC dia tsy nisy mba fantatra ve nareo iasy avy mipandrara gasy nandeha nahazo tombony tany SADC
raha ny hainao an'le resaka maly a tena kay misy tombony be mihitsy na resaka asatanana na resaka ina moa tourisme fizahantany na resaka toekarena hoe orinasa siriny gasy ny valitra tany a ary siriny avy any ivelany a tafiditra teto amitsika ohatra ny tsy magaga izy raha manao hoe zamakaty Madagasikara fa barakaraka ty hita be hoe kay misy zavatra be tombotsoa azo ararotiny ary tsy hoe ararotina fotsiny fa mandeha ho azy zavatra be zavatra azo atao ny président iazy le mikarakara izy io créateur de ina moa lanonana ny tena azy fa tsy manao ronono izy tsy manao coca izy tsy manao alina izy fa azonareo tiako teneny de mana koa matahotra fa hoe mandrisy ny herintaona le hitondrany eo mivoatapoka ny hevitry ny afrikanina tatsimo hoe ka vita zavatra tsara no atao tiany président ty fa aloha tonga de izy ihany manohy azy eo ngamba lasa gaiky le ty azy reo hoe inona koa zany nga azo atao ohatra zany le lalàna aka rehefa ohatra ka midesiste izy de atao akory moa fa de fantena mba vomafy kosa ny zanany zany zanaka président zany le mbola vo kely izy efa président izy de zao izy président de mbola hitoy koa amin'ny eny zarazalo hoe marapahafatiny mihitsy izy lana président eo foana mba mandroso be tsika raha tsy nanao natao moa ny mpanohitrana président Ratsiraka ohatrany Ratsiraka kely ty fahitako ty président ty fa eny ngamba fa de manay fa mbola io président io ihany no atao amin'io manaraka afaka herintaona de io ihany lasa gagety be lasa gagety fa de sotratsika olona tsara rehetra isorana betsaka ianao de magasin antso ray farany ato sonakray farany mandrasatsika eny tompoko ianao mamarana ny antso eny tompoko miaraba tompoko misy fanamariana kely momba le téléphérique azafady monsieur makasika le téléphérique ao Ivandry Anosy zay manao formation atao Ivandry maheno nareo izy ny teninao de magaga nefa le izy rehefa mandeha le téléphérique de tsy misy détachement zany le izy za zao entité anankiray amin'ny C6 de super pompier de CPC Ivato de hitany monsieur ty numéro ty zany afaka atsona ohatra mifampiresaka aveo tsy lazaiko le entité misy anao fa mandeha le izy de zay le manao sauvetage notaire zany tsy voaray détachement any nefa ny risque zany manahoana sy manahoana raha senatrika mikasy tampoka nefa le fotodrafitrasa mandeha tsara de zay no tiako atsonanareo amin'ny viva mba ampita amin'ny sanambaratongony le sauvetage notaire zay ao amin'ny téléphérique mbola tsy miasa any nefa raha oli de tokony atsona anatin'ny fotoana fohy mbola tsy hitany misy anay am'izao hoe any amin'ny Ivato any amin'ny pompier any amin'ny CPC Ivato za anisan'le miasa tompoko raha ohatra hoe tianareo pena tady proof mazava anareo de hito numéro koa tsy sitrika avy tonga de izy ty numéro ty tompo zay satria le zavatra ma tompontsoa iombonatsika le izy en cas d'incident de zay no raha azoko zany de hoe niasa eny ianao tsy izao fa le zay nanao formation sauvetage notaire teny de akoatran'izay hoe misy ny formation ana sauvage notaire teny koa tamin'ny fotoana akoatran'izay hitanao zany fanazavako izy hoe nanao formation zay 2 semaines teny Anosy de afaka daholo tamin'ny examen de mandeha vele téléphérique de kakabe zay samy gaga hoe ahoana moa zany raha misy incident tampoka io ampanina tampoka de eo am'izay zay voazataikatra hoe ahoana marina misy ka tampoka zaso aloha raha fazahoko an'izany eny misy répartition tsy maintsy atao zany eo anatin'ny fandaminana amin'izy fa tsy hoe une fois pour karaha ohatra ngera mpanao formation misy taminareo nanao formation eritreritrany zafady vetivety eritreritra fotsiny hoe taminanao formation afaka tamin'izy de mbola ho avy fotoana itsonanareo fa mety misy olona mbola hoe efa minengagé ihany koa de mety hampanaovy misy organisation zany raha fahalalako azy atao anatin'le izy fa tsaratsara ngamba efa rehetrarehetra fa na zareo ihany koa de mety ameny toromarika anareo hoe aza taitaitra fa sy lamina rahana sy ny sisa de any amin'le fandaminana any no arahany zay ngamba tena izy zay makatela
zay ny antso noraisina tamintsika ry mpiainao jaina hitako hoe faly avokoa isika ry nametraka mazava tao anatin'ny faneho-kevitra zay ataontsika hoe tsy nisy fankalana tsy nisy tsy fankasitrahany fa ao anatin'ny faneho-kevitra hoe fibanjinana sy fanantenana no a Madagasikara sara zay no hita tao anatin'izay faneho-kevitra rehetra neditsika zay ny tiany teny anankiray mba entina goavana be oka mba hiainonareo tompona andraikitra rehetra io nivon'ny fitondram-panjakana ny malagasy rehetra manaraka amin'ny fandarana okazava na izy na iza fa dia izao mitindro ny taranaka faramandimby ny hoavy ho taranaka vanina tokoa firenetsika eto zany dia tanora tokoa ny ministry ny raharambahiny goavana ny andraikitra zany ministry ny raharambahiny zany fa tena tolorana fisaorana tafotafo raha matoa ministra faravavitafika izay ataontsika hoe nanao ny ainy tsy ho zavatra tao anatin'ny faharotsana ny fandraisana ny vahiny sy ny fanatotosana ny fametrahana ny filoham-pirenena tao anatin'izay hoe mandray ny rindran'asa voalohany sadek zay makasitraka raha matoa ministra makatelona indrindra fa tsy neritreretrany hoe tsy neritreretina hoe ny mahatanorana fa enikaja enim-boninahitra ny firenetsika fa na ireo vahiny ary dia tena vaky fosy vaky vava fa hoe mahafinaritra Madagasikara tsy totosy reny raha tsy nisy ny fiaraha-miasa goavana tao anatiny atao hoe fahombiazana sy voamarina mafy sy voamarina tsara tamin'ny asa natao rehetrarehetra tao amin'ny sehatra serasera goavana be eo anivon'ny iraisam-pirenena zay ka dia manolotra fisaorana sy fankasitrahana mihitsy ho an'ny ministry ny raharambahiny zay eto amin'ny fandarana okazava mino fa miompeo amin'izany satria goavana be ary tena goavana ary napiaiky sy napietsohan'ireo vahiny ny fomba nandraisantsika ny vahiny teto Madagasikara sy ny nanehoana tsy misy lainga tsy nisy tahotra tsy nisy tsao fa dia hoe tomombana araky ny tokony ho izy tokoa izay fanatanterahana ny zavatra rehetra nisy omaly androany izay gamba tsy tisontsika raha miteny zany ka ozy iza hoe ampianaro ny zanakitsika fa sehatra ho an'ny tanora ianareo tanora mandraisa andraikitra eo anivon'ny firenetsika fa miandry ianareo ianareo mpidongo sehatra sy mpidongo toerana kanefa manana saina somary hafahafa eo anivon'ny fitantanana mba miataka tam'izay re tompoko fa efa mahatsapa daholo zany ny rehetra zao fa azo ampandrosoana tsara Madagasikara ary lina ny olona tianampy an'le filoham-pirenena eo amin'ny sehatry ny asa rehetrarehetra zay tanterahany zay kosa aloha dia tena tenenina miosehatra ny tanoha mpiasa amin'ny fahaizana ny anarany hiatrika ny zava-misy rehetrarehetra ary anana ny fitiavan-tanindrazana goavana entina mampandrosoana Madagasikara hijerena ny hoavin'ity firenetsika ity ankasitrahantsika rehetra tao anatin'izay fandarana izay androany mampatrika indrenjana son teto amin'ny fanolorana soranenao mampisoto ny lava